fitiavana ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ry Tompo, rainay any an-danitra aho, indray ny hafalianay isaky ny maraina tahaka izao satria anehoanao hatrany izay ny fitiavanao tsy misy fetra. Izany dia noho ny fahasoavana izay raisinay ao amin'i Jesoa Kristy. Koa ity tontolo andro ity sy ny androm-piainanay rehetra ny anjakao ry Jesoa Kristy Tompo. Amin'ny anaranao ndovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, tiana hatrany ny mampatsiahy fa ny mpampahiry antsika voalohany dia Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka ary Andriamanitra Fanahy Masina. Efa natomboka omaly ny fampahirezan'ny fanahy masina ary dia ho toizantsika anio izany. Hoy ny Tompo ary vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Andriamanitry ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Romanina 10:17. Manan-kaream-pahasoavana tsika ry havana ao amin'Andriamanitra Ray ny Jesoa Kristy Tompontsika, satria ity vavaka na koa tso-drano azo ambarako hoe firarian-tsoa izay hitantsika eto amin'ity Romanina 10:17 ity dia ahitana fa ny kristianina tsirairay avy ry havako dia tokony hanana an'ireto telo reto mandritra ny androm-piainany. Voalohany, hanam-pifaliana fa tsy anjombon-dava, na inona ny inona miseho amin'ny fiainany, na olana izany, na fanenjehana izany, na loza, na tsy fahombiazana sy ny sisa rehetra. Faharoa dia hanam-piadanana koa. Io ilay tsy mampitovy antsika amin'izao tontolo izao, fa manam-piadanana foana na tojo ny sarotra aza, tsy mimenina, tsy kivy ary mbola manana izay rehetra hoentina miatrika ny ho avy, na dia tsy misy aza izay hoe mbola mikarena na zavatra ara-materialy na ny toy izany, fa natody tsy fahombiazana aza dia mbola vonona satria manan-kaream-pahasoavana ao amin'i Jesoa Kristy. Fahatelo, ny hanana fanantenana, satria mandalo ihany raha ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Mandalo ihany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, fa ao amin'ny Tompo irery no misy ny fanantenana, satria ao misy ny fanavotana sy ny famonjena. Io ny havana no atao hoe faherezana, satria n'inona tokoa ny miseho amin'ny fiainany dia izao, raha mbola velona ny fanantenantsika dia mbola mahery isika. Ireo telo ireo izany no tokony hanantsika amin'ny fiainana andavanandro mandritra ny androm-piainana rehetra, dia ny fifaliana, ny fiadanam-po, saina amam-panahy ary indrindra indrindra ny fananana fanantenana. Ry havako, ireo dia tanteraka ao amin'ny mpino tsirairay avy noho ny herin'ny fanahy masina sy ny finoana ao anatiny averina. Tsy tanteraka aminao ao anatinao ireo raha tsy noho ny herin'ny fanahy masina sy ny finoana. Ny 14 Aogositra takany anio dia vanim-potoana iray manan-tantara eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana, indrindra moa izany ho an'ny FJKM. Efa nambarako tamin'ny toloteny tamin'ny alahady izy io, kanefa dia tiana ny mampatsiahy ihany koa izany fa dia ny 14 Aogositra taona 7 no nandefonana Andrafaravavy Rasalama, tovovavy kely izany, teny Ambohipotsy. Eritrereto sy alaivo sary an-tsainany ry havako fa nogadraina tao Ambatonakanga izy dia iny fa dia nentina avy ao Ambatonakanga nandeha tongotra niakatra makeny Ambohipotsy, toerana izay nandefonana azy. Izy no martyra kristianina voalohany, fa izao tsy natahotra izy, nanam-pifaliana sy fiadanana ary nanana fanantenana fa eo na amin'i Jesoa Kristy. Asa ry havako ahoana, fa tsy araka nambarako teo dia hoe ny herin'ny fanahy masina sy ny finoana antsika no ahafahantsika manatanteraka an'izany. Manahoana re izany mba hoe fianarantsika an'ity tovovavy ity dia Rasalama, matsiaro izany amin'ity 14 Aogositra anio ity izany. Tena zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izany ary antsika mitodika koa amin'ny fiainantsika hoe
Tsy mahery tsika e! Tsy mahery tsika raha tsy eo Andriamanitra, eo Jesosy Kristy ary indrindra ny fanahy masina. Ry havana, n'inon'inona ary toe-javatra mety nandiso fanantenana na koa teo amin'ny fiainanao niteraka tsy fahombiazana ary tena tsy fahombiazana lalina na olana saribahana dia izao tsarovy fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny herin'ny fanahy masina no mampitoetra anao hisedra ary handresy ny mafy rehetra eto amin'izao fiainana izao. Izany koa indrindrindra ny ananantsika fanantenana fa tsy tapitra eo akory ny fiainana, tapitra eo akory izao tontolo izao na mbola manana fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy isika. Ry havako, rehefa mahery ary ianao dia mba ampahery koa ny hafa e! Fa mila an'izany isika eto am-pamakivakiana an'izao fiainana izao ry havana. Dia mahereza ary mba ny herin'ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo. Ankehitriny fa afaka mianatra ny amin'ny nataon'i Rasalama dia veloma ety anatinay ny finoana, ny fanantenana ary ao anatin'izany koa ny fiadanana mba ahazoanay mijoro ho vavimben'i Jesosy Kristy. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.